Arabo tobokona frère toboko vavy falta faraka aminao ndray amin'ny takarivan'ny alatsinainy ity ary manasanao ihany koa anaraka ny fampalalambo voatra amin'ny farany ny tontolo politika dia ny fiangan'ny filohan'ny tetezamita ho any ampitan-dranomasina ho any Tanzania ny filaharam-be izay nitanterahany antoko avitra ho an'ny firenena ary ny eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana dia ny fivoahan'ny valim-panadinana CEPE ireo ny santionany hoentiny aminao tontolo politika aloha any Tanzania amin'izao fotoana izao ny filohan'ny tetezamita ny maraina teo no nanainga teny amin'ny serana-piaramanidina iraisam-pirenena teny vato ny tenany raha nahazatra dia mialohan'ny niangany dia manao lateny eny amin'ny ity serana-piaramanidina iraisam-pirenena vato ity ny filohan'ny tetezamita tsy tamin'ny tendray mitoraka ity dia teny amin'ny lapam-panjakana ny avolonina natanterahany izany ndao raha antsika ny akon'izay raha namvola ravavy Stefana Razafy Malemy hitady vahaolana manoloana ny tsy fitovi-kevitra amin'ny fanatanterahana fifidianana nambaran'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina fa antondriany any Tanzania ifampidinika amin'ny filoha tanzaniana Andry amin'izay sady filohan'ny troikan'ny sadaiky ny tenany mandritra ny dia any Tanzania araka ny fanambarana netiny. Irahantsika malala, irahantsika mahita ankehitriny ny tsy fitovi-kevitra eo amin'ny fomba anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Amin'ny mahafilohan'ny tetezamita ny tenako dia voalohany andraikitra sy miadito tsy maintsy ataoko. Ny voalohany dia voalaza ny lapan'Ambohitsorohitra fa tsy maintsy miafifatratra ny fiandrianam-pirenena Madagasikara ny tenako. Faharoa, manoloana ny toetra raha misy dia tsy maintsy mikatsaka sy mitady ihany koa vahaolana amana ny olana misy eto amin'ny firenena. Noho izany dia anainga tenako zao amonjy ny fotoana ny fanomezako ny fanomezanay dia ny tenako sy ny filohan'ny tanzaniana zany ifandinika iresaka ankitso-po mba hahafahana mahita vahaolana amin'izao zavatra mitrangy eto Madagasikara zao. Zavatra tsara ho fantatsika fotsiny dia ny hoe ny jika izay tonga teto Madagasikara dia nivoana ambassadeur, ny troika dia nivoana filoha-pirenena ka filoha-pirenena samy filoha-pirenena zany no iresaka manoloana amin'ny olana misy eto Madagasikara. Raha tsy hivina dia anisany manana andraikitra goavana ao anatin'ny fanatanterahana an-dravitra izay narosony JICM amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina izay mitaka ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra hatramin'ny faran'ny volana Jolay 2024 izao. Taken'ny vondrona mpanelanelana ny amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina didy tsy volana ny tsina ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana mba hahafahan'ireo kandida mirotsaka ho filoha-pirenena misintona sitrapo ny filatsako fidiany. Anisan'ny taken'ny JICM ihany koa ny amin'ny filohan'ny tetezamita didy tsy volana hanavaozana ny ravitry ny fisarana manokana momba ny fifidianana. Takina toy izany koa ny ilazan'Andry Andry Rajoelina tsy misy fepetra ny fisitahany tsy ho anisan'ny kandida filoha-pirenena ankitso-po ary tsy miankina amin'ny fialan'ny kandida hafa. 10 andro mialohan'ny farana amin'ny fepitaona napetraky ny JICM. Tsy mbola nisy tamin'ireo teboka telo ny antefana tamin'ny filohan'ny tetezamita ireo ny totosa ary izao anainga ifampidinika amin'ny filohan'ny troikan'ny sadaiky ny filoha tanzaniana Andry amin'izay izao Andry Rajoelina. Araka ny vaovao voaray avy amin'ny fiadidianan'ny tetezamita dia ny alarobia avy izao no hiverina tanindrazana amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina araka ny nambarany teny Ambohitsorohitra androany dia amin'io fiverenana io no hita fary amaliny fanontanian'ny mpanao gazety ny tenany.